Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no hanantenanao an'i Kristy dia mahantra indrindra amin'ny olona rehetra ianao. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izany izay voasoratra any amin'ny Korinthiana voalohany toko 10:20 andininy 7:20. Raha veloko vakiana dozy manao hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no hanantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Itsika kristianina ry havana dia tsy miandrandra famonjena ho an'izay hita maso eto amin'ity zao tontolo izao ity fotsiny ihany, fa ampahampamonjena ihany zany. Fa ny tena famonjena lehibe indrindra izay andrandra itsika dia ny fanavotana antsika ary ny fitondran'Andriamanitra antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Izay zavatra anankiroa izay tena zavatra roa samihafa. Ny anankiray ilay ety ambany ety amin'izao mbola androm-pahavelomantsika izao, fa ny anankiray ilay mandrakizay izay tsy azo ampitaina mihitsy reo satria ilay ety amin'izao tontolo izao any zavatra 70 taona na 80 taona ihany ny faharetany. Fa ilay mandrakizay amin'ny mahamandrakizay azy zany amina rivorivo taona tsy manam-pataperana zany, ka tsy azo ampitaina mihitsy. Raha ohatra zany ka ny amin'ilay 70 taona ihany no hanantenanao an'i Kristy dia mahantra ianao raha izany ihany no ilavanao an'i Kristy. Ary be dia be nefa ny olona no manana an'izany toe-tsaina izany hoe ny antony ivavahany dia tena ilay fiainana eto ambonin'ny tany mihitsy ny mahamaika azy, ny ahazo n'ity zavatra rehetrarehetra ity, ny ho afaka amin'ity olana rehetrarehetra ity, ny ho sitrana amin'ity aretina rehetrarehetra ity, ny ekena hoe olana atrehantsika eto izany. Fa raha izany no tena lahara-pahamehana sy tena katsahanao dia tena mahantra ianao. Ny zava-dehibe indrindra ho antsika kristianina dia ilay fiainana mandrakizay. Ary zany raha teo no antony nahatongavan'i Jesosy. Jereva ny fanoharana rehetra izay nataon'i Jesosy, fanoharana miresaka any amin'izany fanjakana lanitra sy fiainana mandrakizay izany daholo. Ka nahatonga azy iteny mihitsy hoe tsy aloha rahaveo izy alàna ny maso, tapahana ny tanana sy ny tongotra, sao dia hoe tsy andovan'izany fanjakan'Andriamanitra izany raha ireo no hampisy fanafitonana tsy ahatafiditra anao any. Tena zava-dehibe mihitsy izany fiainana mandrakizay izany. Ary zany tokony ho zava-dehibe amintsika mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetrarehetra. I Paoly dia tena anisan'ny nanana an'izany mihitsy ary azonao nijerevana mihitsy zany amin'ny hafatra izay nambarany. Ohatra fotsiny zany amin'ny Petera 2, any amin'ny Timoty 2 azafady toko 4 andininy 7:20 dia nilaza izy manao hoe ary ny tompo izy hanafaka amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra, ho azy any voninahitra mandrakizay. Amen. Hanafaka amin'ny ratsy rehetra. Le faharatsiana dia mbola aty ambonin'ny tany zany faharatsiana zany, matoa misy faharatsiana dia eto ambonin'ny tany zany. Hanafaka amin'izany ny tompo izy dia hanao inona koa izy ary hamonjy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Zavatra roa samihafa mihitsy le fanafahana amin'ilay olana eto ambonin'ny tany sy le famonjena makany an-danitra. Dia ireo zavatra anankiroa ireo mila miaraka raisina sy miaraka entina ary miaraka jerevana ireo. Fa tsy afaka fotsiny tsika hiandrandra hoe Andriamanitra afaony problemako dia alao ny olako dia esory amiko ty aretiny ity dia ataovy izao dia zay ihany, tsisy afa-tsy izay ny ataka mivavaka izay ataontsika amin'Andriamanitra. Fa tsisy mihitsy ilay etaeta hoe tompo mba soraty eo amin'ny bokin'ny fiainanao ny anarako, tompo omeo antoka fa ao aminao ny anarako, tompo izavy mba isany anao, tompo mendrika ao amin'izany fanjakanao zany ave, tompo efa vonina ve ao amin'izany. Tsy ho amin'izay mihitsy ny sasany fa mamaika azy dia izao ilay azo vola dia izay ilay mahatonga ana miteny hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no hanantenanao an'i Kristy dia mahantra indrindra amin'ny olona rehetra ianao. Raha mandeha mivavaka ianao, raha manompo an'Andriamanitra ianao, inona ny tanjonao ambadika izany? Le eto ambonin'ny tany ihany ve? Saino ny zavatra any ambony any amin'izay misy toeran'Andriamanitra. Fa rehefa mahita an'izany ianao dia manana fanantenana lehibe, afaka miaritra ny zavatra rehetrarehetra, ka na dia mahantra azy dia afaka ny faly satria manan-karena ao amin'Andriamanitra izy. Ray androany iriko indrindra Jesosy, ho isan'ireo raisina ary aminy izay hitsangana avy amin'ny vovoka ny anjelino piarinay ary andrainy
Kaitana Jeso Ipeta ke wamini rauna Hamira pira tafatata Utunini yaze Sife untopeta nuiza Manaitire uzai milwana Tiadi cuisan yara camina Jesu Iketiani laniti Ireu kitana ulalu baku Venu sababa uba Utenai nireu punina Kahidita Jerusalema vauva Idetini ranu masina Vitarata manganua Miandana wao Jesu Miandana